zava-miafina ra-panahy zany. Miomany ianao androany fa ninina asany demonia amin'ny fiainanao io a, fotoana androany andravanana io a, fotoana androany andresenana io a, fotoana androany andorana anio amin'ny afon'ny fanamasina. Ny zavatra bagnetanako fotsiny avako aby dia ndao mba hipartage an'ity vidéo ty fa mahasoa olo maro ny partage ataonao. Mety misy tezitra, mety misy sorena fa alefaso foana fa tsy manompa olona anao fa mitady zavatra asoa olona, alefaso any am'izay mba groupe fantanao. Ary raha misy aminao atao amin'ny Facebook identifieo izy mba anaraka antsakany sy andavany an'ity leson'androany ity. Koa ivavaka ho anao zay efa ato fa tsy mitsatra mampirisika anao mba ampitombo hatrany ny partage. Mba tiako mba ho maro tsika anaraka an'ity vidéo ty androany mba maro ny olona hita, maro ny olona vota, maro ny olona andray zava-panahy androany amin'ny alalan'ny partage sy ny identification zay mba ataonao. Ivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy miantso ny famondramponao any tsiraray avy miantso ny famelan-keloka avy aminao, ary miantso ny ranao Jesosy zay natao anadio ny fiainanay idina amin'ity androany ity. Jerevy Jesosy nisy tokantrano, jerevy reto rahalasana bavy zay mba mangetaeta fanafana, ao reo zay anatina problème sarobahana, ao ka tompo androany montsamontsany ny afo ny fanamasina zany karazana ozona zany. Ary na inina tompo karazana blocage amin'ny fitadiavam-bola, amin'ny fahasalamana, amin'ny resaka tokantrano, ara-pitiavana, ravanay sady amin'ny anaran'i Jesosy zay blocage zay. Fanamasinao midiran-tsetra anao androany hariva, taio ranabavy io, taio io rahalahy io, vangio izy tompo satria fantatro fa tsy Andriamanitry ny akaiky anao fa Andriamanitry ny agny lavitra koa. Na agny ampitan-dranomasina izy Jesosy manaraka an'ity fandarany ity, dia ataovy mandray izy fa nisy Andriamanitra namanga izy androany. Naiza naiza tompo toerana ahitan'olona an'ity vidéo ty, aoka ho isy hery mahagaga ikasika ny fiainan'izay olo zay, aoka ho isy fanasitranana ho an'izay rehetra marary, aoka ho isy famahana fatorana androany tompo. Fanamasinao mitarianay ianao, miasa eto ianao, manaova fahagagana eto indray amin'ny alalan'ny fanafana. Aoka tompo misy fiainan'olona ho atsombadika eo amin'ny fahatsarana indray manomboka androany. Tononoko sy ambarako tompo fa tahina ty fotoana ty, tahina reo zay manaraka ny andirekta, tahina tompo ny sofina mandre, tahina ny maso zay mahita, tahina ny tokantrano zay mandray n'ity fandarany ty. Ary nizaniza koa tompo manao partage na miezaka mba mamparitaka n'ity vidéo ty manonona fanambinana manokana ho an'izay olo zay, manonona Jesosy fagagana avy aminao amanga n'izay karazana tokantrano zay misaotra tompo. Tahi koa reto teknisianina zay miara-miasa amiko, ianao Jesosy no efa hiasa hitany fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay avako aby fotoana maventy be androany ty zay anaovako délivrance, anaovako fanapahana ozona, anaovako karazana fampianarana manokana ho antsika tsiraray avy zay mpanaraka tsy tapaka ny page Facebook David Rakotonandrasana. Fa ny fiangaviko za tsy mitsatra za miteny an'izany, mety efa mondamonaina anao maheno le hoe mba partageo raha tsika rehetrarehetra reo manaraka reo samy manao partage dimidimy fotsiny mety efa manjatonjatony tsika ny ato. Tsy maro aby ane zany ary tsy satrona zany avako hoe raha anao ve manana mihinak dimy zay mba hipartagenao n'ity vidéo ty mihinao fa tsy mahafaty antoka anao zany. Melony anaovanao zay partage dia manao filazana sady fa mivavaka tsika rapitso ho anareo rehetrarehetra zanak ziona mpiandraikitra, misy fotoambavaka tsika rapitso maraina manomboka amin'ny 9 maraina etsy ambolo madiniky. Manentana anao zay mpanaraka ny direct koa, manarahany direct anao rehefa amin'ny 9 maraina fa tena eto tsika en ligne eto ary en direct eto misy fampianarana ngeza be rehefa alahady ny andro. Zay mahatonga anao mampirisika anao hoe alefa miabonné ny page io anao. Miabonné va de partageo ataovy j'aime le page dia am'izay anao maharaka foana vao misy vidéo milatsaka zany dia efa au courant ianao. Rapitso manomboka amin'ny 9 maraina ny premier culte, deuxième culte manomboka amin'ny 6 maraina zay misy fiara mitatitra maimaimpona very ambolo madinika mankaty amin'ny méga église amin'ny 6 io. De aza dino mitondra vilisy sotro iarahantsika amin'ny sakafo fa misy sakafo maimaimpona rehefa lahady io tsy vary hoe ho an'ny mahantra na ho an'olo tsisy sakafo fa sakafo omeny Jesosy atsika pino rehetrarehetra ho anao zay resy lahatra hiara hivavaka atao amin'ny ziona dia manana droit tsara mihitsy ianao zany miara amin'ny sakafo ary na voasambany rapitso aranao avy
vonany andraynao zay tongava avako aby e amboary programme maray alahady manomboka amin'ny 9 ora maraina ny premier culte amin'ny 7 ora deuxième culte ty amin'ny méga église ary amin'ny 2 ora sasany a troisième culte fotoana angeza be io a fotoana feno afo ny fanamasina io fotoana misy tsodrano io a fotoana misy fandresena fotoana misy fahasoavana koa manentana anao a zay manaraka ny tiany direct ty a azadino manao j'aime ny page azadino mipartage a tahin'Andriamanitra ianao azadino programme maray hitanao ny fijerevanao nyty vidéo ty de fa ampy a andresenao ianao zay mijery anazy zao nefa mpandresy ianao izy zao partage ohatrany vidéo tsika ry mpandresy a partage ohatrany a fa ianao le anisan'olona ho tahin'Andriamanitra manokana androany ariva ny loahevitra zay iarahantsika mandinika sy mijery eto androany moa de le hoe mandresy ny asan'ny devoly tadio rehefa gnafandraindraitsika magnadigno fa zany devoly zany de fahavalo efa resy izy aloha zany managna agnarana fahavalo a fa tsy hoe namana fa fahavalo donc zany atsika reo a de managna fahavalo fa saigny kosa fahavalo efa resy tadio nefa fa raha vao fahavalo tsy fantatra manahiragna na ny fomba hiadivagna aminazy fa mila fantarinao ny fahavalonao mila hainao ny technique de combat ny fahavalo ny adversaire zany koa manasanao mba hanaraka hatramin'ny farany fa be da be ny olona androany no vany Jesosy fiainany be da be ho anareo zay tsy salama androany andray fanasitranana be da be anao zay anatina trouble na fiainana androany ilamina amizay anao ary tsofoko rano sady ny tsy anasa rehetra hita asa tsofoko rano sady zay mba tehiteraka azo zaza tsofoko rano zay mbola ao anatina problème anatrosa Andriamanitra mihitsy anomenao vaolana anomenao vaolana ny am'izay karazana trosa misy amin'ny fiainanao ninina zavatra ilanao vavaka manonona sady a herin'Andriamanitra amangy ny fiainanao amangy ny fahasalamanao amangy ny tokatranonao amangy ny asa fivelomana ray sady ny herin'Andriamanitra anafaka anao zay mijery io anafaka anao zay mihaino an'izany feoko zany amin'ny anaran'i Jesosy ka eto sa de teagnazava aminao hoe matetika de gaga ianao a fa misy vanim-potoagna tegna tsy mety aminao io ny sasany ohatra hoe raha vao talata de fa tsy mety aminazy ny sasany raha vao lakamisy managna problème izy ny sasany raha vao mois de janvier de lasa misy olagna izy ao moa ny sasany rehefa fety akeo mihitsy ndraiky izy ntsisy vola agnatin'regny fotoana rehetrarehetra regny avako aby tsy zavatra mandehandeha ho azy izy regny fa matetika de misy asany devoly ao matetika misy asany maizinao matetika misy karazana blocage spirituel ao zay miteraka sakana miteraka olana ka ndana remarque eo raha anao zay misy andro tegna tsy mety aminao mihitsy ohatra na raha vao mois de novembre za raha vao mois de décembre raha tsy aminah rô i andro io hoe mila vavaka anao zay e fa ny andro rehetra namboarin'Andriamanitra tompoko de natao mety amintsika zanany daholo ary za de mampianatra matetika hoe aza mba miteniteny foana mivavatsika hoe ratsy andro ty e aza mba miteny andro ratsy zany andro magnoragna azonao tenena avy zany orany zany mandrivotra zany andro zany manerikeriky izy zany fa le miteny ratsy ny andro de lasa mamaritra n'igny journée igny zany ianao lasa tafiteny zany anao de lasa malheur foana no mitranga lasa tsisy vola miditra mihitsy lasa mifamaly mivady moa ny sasany satria efa nifaritanao tamin'ny alalana nomination zay nomenao hoe ratsy ny andro toy izy hatrany partagesika manentana anao mba partage moa namako hoe de asivo j'aime be da be ao asivo cœur maro be ao mba ho hitany Facebook fa zavatra important no ataotsika eto tsika nge raha tsy manao réaction koa de lasa bloqué ny Facebook ty vidéo tsika ty e mba partage aminamanao asivo commentaire asivo cœur be da be ataovy mihitsy zay mba identifienao ny namanao io androany mba hahita hoe misy fotoana tsy mety amin'olona anankiray de mieritreritra le olona hoe efa karany mihitsy fiainako tsy karan'io zany fiainanao enao tsy natao isôme mandrakizay zany enao tsy natokan'Andriamanitra hoe tsy ahita vady na tsy hanambady zany Andriamanitra tsy nagnamboatranao hoe tsy hiteraka zany fa misy asany devoly ao zay ho ravatsika androany raha mino an'izany teniko zany ianao sambory amin'ny fatakarany zany fa ho rava ny fanany famombana rava ny ozona tapaka zay karazana lien d'âme na matotra anao tao anatin'izay tsy fahombiazana maromaro zay partageo hatrany vidéo tsika azadinao manao j'aime ny page partageo hitanao tsara zany fa misy zavatra matetika lasa miteraka malheur
ka zany zavatra mba tadio na ividy télé io anao mividy télé vaovao, mividy telefôna vaovao, mividy kapa vaovao, mividy akanjo vaovao, aza dino mivavaka ao amin'ny fitaovagna andeha ampiasainao. Dia tsy hainao ny toerana nagnamboatra an'igny tagny. Satria am'izao zay le hoe fahavalo efa resy, ny devoly amin'ny mahafahavalo anazy dia mitady fomba rehetra andeha aminganana. Ianao zao tsy mahafantatra fa anao nividy akanjo dia verinao fa akanjo vaovao io. Tsy namboarana teto Madagasikara nefa io. Mety namboarana tagny Chine, mety namboarana tagny tsy haiko tany Dubai, mety namboarana tagny France. Dia mba hialagna am'le doute zay rehetrarehetra azonao na vitaiza na vola io na matériel io mivavalo. Dia raha vao zay karazana asany devoly amin'igny zavatra igny. Mividy pakina rano ianao tsy haiko mividinao tagny amin'ny Shoprite sa tagny amin'ny Skor, mialohan'ny ampiasanao an'igny rano igny vavao aloha le rano fa za tonga dia ampiasaina fotsiny. Zay rehetrarehetra fitaovana eto amin'ity zao tontolo zao ty dia tadidio tsara fa matetika tadiavin'ny devoly dominena. Fa nefa lehibe le ao anatinao, raha zanak'Andriamanitra ianao, aza dino mivavaka, aza dino mandrava ny asan'ny demonia, aza dino mitondra-bavaka. Sahala am'izao ataoko anao androany zao ampafantariko anao fa matetika ho za teo misy fotoana, misy andro tena hitanao mihitsy hoe tsy mety aminao zany le fotoana. Fa avadikitsika io androany no ny herin'ny fanamasina. A partir ny onction zay napetraky ny tompo atao anatiko, ho izy fitsombadiana tantara amin'ny fiainanao, ho izy fanasitranana ho raisinao, andeha am'izay ivarotranao io ary ho hitanao am'izay zavatra tadiavinao io amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso zany fahasoavan'izany androany. Ka maro anefa ny olona zay ampiasain'ny devoly tsotro zao mba hanimba fiainan'olona maro ary io tsy misoratra amin'ny andriny eto hoe izy dia mpamosavy na izy dia ratsy fanahy. Betsaka ny olona am'izao lasa ampiasain'ny Satana satria ny olombelona rehetra dia représenté amin'ny alalana kintana na hoe étoile. Voateraka zany olo raiky io dia misy étoile, igny le anjara voatendry, igny le destineny. Ary io dia hitan'olona, hitana ray aman-dreny, hitana mpanandro, hitana mpagnaody, hitan'olo manana fomba fijery ara-panahy. Ianao zany voateraka dia hita hoe misy étoile mangilana be aminao. Jerevy tsara fa efa nagnazavan'izany za teto ny fahaterahana olo araiky dia nisy fitambarana spermatozoïde 400 millions de plus. 400 millions sur 400 millions igny raiky amin'igny ihany nanjary olo dia ianao zay. Dia igny am'izay zany tonga dia hita ao amin'ny hoan'zareo le mpijery an'iregny signy zodiaque regny, tonga dia hita ao zany hoe i Ranabavy Victoria, i Monsieur Claude, tonga dia hita hoe ty misy mpandresy anankiray. Dia igny fandresenao igny sur 400 millions noho ny faninana araiky ihany nanjary olo. Dia igny fandresenao igny tonga dia voaétude mihitsy hoe ngiaty ho lasa président de la République, ngiaty mety ho lasa olo maventy an-tanà, raiky vavy ty mety ho lasa multimilliardaire, ity mety ho vadina mpanankarena. Hita amin'ny alalan'le étoile. Ny olombelona tsiraikiraiky de représenté par son étoile. Izy io raha dikany hoe étoile, raha zavaigna amin'ny teny français le hoe percé. Teny atao hoe étoile, percé. Azo lazagna an'igny koa hoe gloire et honneur, voninahitra sy haja. Zany hoe anao io zany dia manam-boninahitra, anao io manana ihajanao, na dia mipetraka ambany volanao, na vadin'olo tsy haiko hoe sahirana anao, na toerana manakory misy gloire et honneur napetraka Andriamanitra agnatina viavy araiky, agnatina lehilahy araiky. Agnisan'izany ianao mijery anazy. Fa matetika izy io gafiny devoly, matetika izy io gafiny le asany maizina zay mankala anao. Possible anao tamin'ny fahakelinao tagny nangalan'olo an'le izy. Possible be vokany zanakanao anao na misotron'olo raha hafahafa. Satria ny olo moko matetika tia magnandrakandra. Andeha agnamboatra vintagna hony izy io ohatran'izao mila mandeha moasy, mila mandeha trombe. Tamin'igny nagnasian'olona izy dia lasa tsy zarizary ny fiainan'le olona avy eo. Ka ohatra zao ny général, tanao zao ny général matetika raha vao antsona hoe général dia misy étoile anankitelo, 3 étoiles zany général zany, zany hoe ambony grade. Ny hôtel ngeza rehetrarehetra eny koa dia faritana amina nombre na étoile. Misy zao hôtel 4 étoiles, 5 étoiles sy ny sisy. Ny équipe France, ho anao raha mba mijery anao ny maillot ny France regny, ny équipe ny France zao dia mitondra 2 étoiles. Satria efa nahazo coupe du monde indroa izy tamin'ny resaka foot, indroa izy nahazo coupe du monde. Dia anao raha mijery maillot ny France tonga dia misy étoile anankiroa eo. Zany hoe io zany agnisan'ny zavatra anankiray ngeza be araky lazay hoe percé
honneur et gloire zay ny kintana. Succès, ianao zany voateraka de niaraka amina percé, ianao voateraka de niaraka amina honneur, voateraka ianao de niaraka amina gloire sy succès. De igny amizay raha vao misy mahita igny misy migafy. Tiako mba tena ifantoka tsara ianao eto azonao tohizagna hatrany partagenao, fa tiako ifantoka tsara. Eo matetika no misy migafy aminy anao le tokony voaka mamiratra igny. Ohatra ianao ny tokony hanambady de nisy ny gafin'olo lasa tsy nanambady ianao. Ianao mety hoe ny tokony hiteraka nisy ny gafy de lasa tsy niteraka. Ianao mety possible tokony ahita asa tsara nisy ny gafy de afaka tam'le asa ianao na tsy azonao le contrat. Androano toroko lalana ianao de ho hitanao fa ho azonao ho tonga any amin'ny anjara voatendrinao ianao. Ho hitanao fa ho azonao io zavatra tadiavinao io, ary ho hitanao io toerana tadiavinao io amin'ny anara maherin' Jesosy. Ka ny any Brésil zao, ny équipe brésilienne 5 étoiles, satria efa indimy nahazo champion du monde ny brésilienne. Milaza zavatra ngeza amin'ny fiainan'olona zany revagna ny étoile. Midiky zany fa ny étoile dia mampiseho fahatsarana sy voninahitra. Ary mazava ho azy ihany koa fa isan-karazany ny étoile, tsy voatery mitovy zany io. Ohatra zany zao mety hoe 10 nareo tragno raiky, tsy voatery hitovy ny étoile nareo tragno raiky. Tsy voatery, arakaraka ny sehatra misy azy, arakaraka na toera, zay le étoile. Ny kintana ihany koa dia azo ilazagna antsika olombelona. Ny taranaky Abrahama zao misy karazany anankiroa. Rehefa nisodrano ny taranaky Abrahama Andriamanitra de nasainy hoe jereva ozy ny kintana. Donc zany misy taranaky Abrahama io kintana, star, percé, honneur, gloire. Fa misy lely anankiray fasiky. Ilaigna ny fasiky. Toerana tsisy fasika zany hafahafa. Fa aloha ihany rangatsika mba misafidy ho taranaka kintana toy zay le fasiky. Samby ilaigna reo, fa ny kintana de natao egny ambony toerana. Kintana natao amirapiratra, kintana natao azava sy ny sisa sy ny sisa. Enao zany de kintana. Ka tsika olombelona dia azo lazana ihany koa hoe kintana. Ohatra zao i Abrahama de nasian'Andriamanitra nagnisa kintana. Hoe raha vao isanao reo de tahaka zany ozy ny taranakao. Ao amin'ny Genesis 37:9. Genesis 37:9. Raha vakinao amin'ny Baiboly, nagnonofo ndray i Josefa. Ny nofony Josefa ndray andro de hoe za ozy nagnonofo ozy. Hoe ny masoandro, ny volana, ny kintana, i 12, ny ankoka teo anatriako. Masoandro ozy ga, ny volana, ny kintana 12, ny ankoka teo anatriako. I masoandro zany raha dika de papa, père. Zay ny masoandro, raha ny hevitra ara-panano azavaina. Ny masoandro de ray. Zany hoe ngia zany nahita tagnatina nofo fa na i papany, na i mamany, ny volana, reny. Raha anao zany magnonofy an'ireo na mety misy hevitra an'ireo tonga aminao de tady de tsara fa masoandro zany ray, père. Ny volana reny. Ny kintana rahalahy. Ny frère anazy zany reo le kintana. Partage hatrany manasanao zay partage ampitomboy hatrany ny partage-tsika. Ampitomboy hatrany ny fizaranao vidéo tsika, identifié zay mba namana fantanao ndo mba toizatsika ny partage. Toizatrany ny partage, toizatrany ny partage fa agnazavazavatra aminao zany hany. Izara zavatra ara-prenty zay ivavaka ho atsika rehetrarehetra, ho hitanao fa maivamaivana amizay anao, ary ho tsaronao ty fotoana isaky ny asabotsy zay iarahantsika eto ty. Ka possible zany anao magnonofo mahita kintana, fa saingy tsy mazava. Misy dikany regny. Hoe nagnonofo no nahita kintana fa kintana tsy mazava. Midiky zany fa nisy nanimba na namonoa ny étoile anao. Dio zany e, nisy nanimba zany vintana anao. Nisy nanimba zany hoavinao. Roatra anao nagnonofo nahita kintana fa tsy mazava. Noho izany dia mila vavaka ianao, mila délivrance ianao. Ary eto za de tegna teny mihitsy ho anao raha matsiaro misy zavatra fahafa ny fiainanao, na mety magnonofo ratsy fogna anao, androany ny fotoana andeha agnafagna anao. Miomana ianao tena minoany ty teniko ty anao fa agnafaka anao ny tompo androany, hitahy anao ny tompo androany, ampandresy anao ny tompo androany, anokatra varavara anao ny fiainanao ny tompo androany. Raha ianao zany olo teneniko zany de manaova amen.
za moa matetika de miteny foana hoe rehefa miona amina lehilan'Andriamanitra sahala am'izao anao tsy miraty zany fa tsy maintsy misy hery miampitany aminao raha mihinanao raha mangeta ety ianao mila miady mire fotsiny ianao fa zay tsy manaonao zavatra ety fotsiny raha tsy nirahan'Andriamanitra maninona moa no thème antsika eto hoe fanafana satria misy zavatra mila afana amin'ny fiainanao misy zavatra mila afana amin'ny fianakavianao misy zavatra mila afana ao aminareo mianakavy ka mpaminany ihany koa de afaka mamaky étoile anjely Andriamanitra ny mpanandro de afaka mamaky sy mahita étoile zany ianao zany vao mandaloka zao de fa hita hoe grave ngaty nendrengy na atsika tsy managna maso mahita ara fa misy zaza vao jerevanao de zanao zaza tika ngamba no mety ahay raha zaza ty eto ngamba mety ohatran'izao olo maventy ngaty teteky satria manomboka hita le anjara voatendry le zaza na ny étoile le zaza misy anefa revagna étoile tsy mirehetra raha tsy agny am'le domaine nanendregna anazy enao koa zany tsy hoe toeragna jiaby mety aminao ndrendray revagna na vady io ara ohatra anao zany tafanambady olo tsy tokony ho vadinao de lasa maty le étoile anao zany ne mahatonga andregny misy karazan'olo zao nianatra be izy fa rehefa avy nanambady ndraiky izy na hoe nanambady nanomboka ny korosofagna ny fiainany satria tsy compatible am'le étoile anao le toeragna nametrahagna anazy de lasa takony zay na tonga Jesosy niteny tsy mety Jesosy mametraka jiro ambany latabatra fa ny jiro izy mila atao amin'ny toeragna malalaka mba hampazava an'le toerana ndrendray zany revagna ny olona miara-miasa aminao ny olona milaza fa tianao de lasa manakona ny étoile anao tadio zany maro amitsika reo tsy mahafantatra fa misy olona milaza fa tianao milaza miara-miasa aminao mamono ny étoile anao zay mahatonga anahy matetika miteny aza maika manambady raha tsy efa mifankafantatra ataovy lasa meilleur milo ny vady ataovy lasa namagna ny vady fa rendray izy io misy zavatra mamitaka agnatiny ao de le enao le tokony irehitra contre eny misy ane zao ohatra hoe misy vehivavy te hiasa fa tsy nekeny vadiny miasa misy vehivavy te hivarotra fa tsy ekeny vadiny varotra or nefa ny agnatin'le asa agnatin'le varotra ny tokony ampiroborobo an'le fiainan'le olo ka raha anao zany tafiaraka amin'olona tsy manaiky anao raha tafiaraka amin'olona tsy mino no avinao de lasa maty lay étoile anao nisy fotoana za nagnome lesona makasika ny Julio Iglesias misy rangaha antsoina hoe Julio Iglesias zay io rangaha io de panao bôl izy de tegna nalaza mihitsy amy resaka gôl fa tsy mety mba lasa mpanan-karena mihitsy izy tam'le fanaovagna bôl ary ny hafarany ara moa naratra nisy nanimba tegna amy terrain de lasa hospitalisé de rehefa tagny amin'ny hôpitaly nisy fianakaviana tsara sitrapomba nagnatitra gitara hoe anao ty raha monsieur mbola welawela anao ato amty hôpital aty fa ty misy gitara andana mba tendreo de nanomboka teo izy nanomboka nahita am'izay hoe tagny zany le étoileny tagny zany le izy tokony amirapiratra tagny ny honneurany tagny le percé anazy tagny le succès anazy ka nenao ve mba fantanao atsika tretrao samy managna ny étoileny fa nendray takona hoa le étoile lasa agny amy toeragna tsy tokony andehananao anao lasa am'le fomba fitenina mpianatra hoe diso filière izy io avako na fiangonagna andehanagna mivavaka na toeragna andehanagna miasa na olona ifaneraseragna mila étudiegna tsara fa possible anao lasa agny amina toeragna zay tsy mamoaka ny étoile anao tadio raha volaniko zany possible anao lasa agny amina toeragna zay manimba no avinao possible anao tafiara iasa amin'olona zay tsy tokony iarahanao miasa possible anao tafanambady olona zay namono ny hoavinao tadio zany ary za de hivavaka ao anao mba tsy ho diso safidy anao mivavaka ao anao ninina karazana asany devoly zay tady amono ny étoile anao ambarako fa rava amin'ny anarany Jesosy Kristy zany rava zany amin'ny anarany Jesosy ka ndray andro nisy tantara kely sahala am'izao nisy aigle tafiaraka nitezegna tamina akoho aigle izy nefa aigle zany aigle zany atsika tsara fa manidina fa noho izy niarany tezegna tamina akoho de lasa akoho fisainana akoho fihinana akoho toetra fa tsy mananagna an'le aigle na toetrana aigle fisainana aigle fisakafona aigle sy toetrana aigle io zany revagna na de ataoko hoe tokony amirapiratra ianao
fa miankina betsaka amin'ny zavatra enonao isan'andro ny famirapirantanao. Tokony andeha lavitra ianao fa miankina betsaka amin'ny magnodidina anao ny ahafahanao mandeha lavitra. Hitanao ny missile, ianao raha mahita an'iregny missile regny matetika complet izy avy aty ambany, complet tsara. Fa rehefa io miakatra misy mintsina ho azy, misy mintsina ho azy. Ny dikany raha izy rehetrarehetra igny no miaraka aminazy igny tsy tafiakatra agny amin'ny sommet izy. Misy toerana tokony andehananao io fa lendray ny magnodidina anao tsy mety aminazy. Ary za matetika tsy megnatra mihitsy mba miteny an'ity, mba adinio kely oa so de tsy mety aminao io quartier petrahanao io. Mba adinio kely raha magnofa tragno so de tsy mety aminao tsony tragno petrahanao io. Mba efa nisy mpanompon'Andriamanitra ve ny tsodrano ny orinasanao. Mba efa nisy mpanompon'Andriamanitra ve ny tsodrano ny tragno petrahanao. Mba efa nisy teny ve mba nilazaina makasika ny tany zay hovidinao io. Satria rehavagna ny tany misy sentiment, ny tany marary, ny tany possible tsy mamokatra, ny tragno petrahana mety miseho amin'ny endrika isan-karazany, ka raha tsy mbola nisy olom-pahasoavana ny teny de nendray mety bloqué anao. Fa androany ariva amin'ny maha olom-pahasoavana ana miteny naizanaiza toerana ipetrahanao natao amokatra amin'izany toerana zany ianao. Naizanaiza toerana ivarotanao natao alafo amin'izany toerana zany ianao. Naizanaiza firenena misy ianao natao anaiky anao io firenena io amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka androany ariva ho isy herin'Andriamanitra naroka anao, hiaraka aminao, anafona ny blocage rehetra, andravanany zay mety ho endrika kibo momba, reo karazana pauvreté mentale rehetra ravana amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ho isy herin'Andriamanitra androany amangy sy kasika anao amin'ny anara maherin'i Jesosy. Tononoko androany tompoko fa afaka ianao io. Ambarako androany fa tsy manonofo ratsy tsony ianao ambadiky ty toroteny ty. Tsy ho hitanao tsony io zavatra fanamanambady ianao amin'ny alina io. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fanafahana, raiso ny herin'Andriamanitra anavozana ny fiainanao, anavozana ny toetranao, atonga anao lasa lehilahy sy vehivavy ara-panahy am'izay. Tsy azo nizanizaka tiana tsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ity androany ty za de tena manentana ho anao misy numéro telefôny io ambany io, ho anareo zay agny ampita-dranomasina na eto Madagasikara. Azonao atao tsara mba manohana, manana programme tsika raka efa niresako hoe vide caméra, mbola tsy azo moa le izy hatram'izao. Manana programme tsika vide ordinateur mba tena le tsara. Efa nagnontanitany ihany fa somary lafolafo ny vidin'ny ordinateur eto Madagasikara. Raha le tegna tsara zany eto fa mandeha agny amin'ny 30 millions de francs na 6 millions d'ariary vidina ordi. Tsika nefa tegna tianao zavatra professionnel. Hitanareo tsara fa ny andaniko ny rondoako sy ny androm-piainako rehetra de ny tory filazantsara. Ka raha mba miombo tsaina amiko anao, miombo po amiko mba te hampandroso ny fitoriana filazantsara, toagno. Misy numéro telefôny reo, misy Orange Money, misy M-Vola, misy Airtel Money, misy Ria, misy MoneyGram, misy Western Union. Azonao atao daholo mba miparticiper. Mitsodrano sady nizaniza ianao amafy amin'ny iraka, nizaniza ianao anohana, Andriamanitra ne hitahy anao io, Andriamanitra ne hanokatra varavaranao amin'ny fiainanao, ny tompo ne hitahy ny activité anao, mitsodrano anao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny fahasoavana atao natoka hitahy ny fiainanao amin'ny anara maherin'i Jesosy. Toizantsika ny lesona ka amin'ity androany ty de tiako ampafantarana anao fa raha nijanona atao amina foto zany izy leo Ecclésiaste de possible tsy nalaza mihitsy fa maty tapatongotra na ny afara tamina fahantrana ny fiainany. Fa noho izy le nahafantatra le toerana tokony hipetrahany tagny amin'ny muzika izy no nandeha de teo no nanomboka lasa izy. Mba efa fantanao ve zao hoe aiza ny potentialité anao no miafina, amin'ny setra manahoana ny tokony hampahomby anao io, mba fantanao ve zany? Sady miaigna fotsiny comme ça anao ne tsy akoho ka hoe agnaty rova fogna mety aminao anao tsy akoho mamborona fa olombelona misy fahasoavana, mpandresy, manana kintana, manana ho avy. Ny olo jiaby napetraka ambony tany eto tompoko misy destiné miambigny azy, ka anao io misy destiné. Anao tsy natao boribory zany mandramaty fa afaka niova ny fiainanao, afaka no afaka amin'ny trosa io ianao, afaka ho afaka anatin'ny fahotana ianao, afaka no afaka anatin'ny fahazaran-dratsy ianao. Andriamanitra ne hitahy ianao. Ny tompo ne anafaka atsika relasena bavy ok anao zay miaino an'ity vidéo ty ho afaka miparaky, ho afaka mitoka, ho afaka misigara, ho afaka mirongony, ho afaka mifijangajangana, ho afaka am'izay mety ho karazana fatorana rehetra ny ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fanafahany zany.
manonona androany fanasitranana ho anao zay marary, zay zavatra manaintainy anatin'ny tovanao, anaty kibo, anatin'ny loha, zay mety ho karazana tension, kyste, fibrome, roako amin'ny anaran'i Jesosy andao anao. Raiso ny fanasitranana, raiso ny fanasitranana, raiso ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy. Oka ho isy olona maro sitrana androany e, oka ho isy fanasitranana androany e, ho anao zay mandre ty afara ty sitrana ianao, raha marary ianao mandraisa fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho atsika ray aman-dreny a, aza terenany zanatsika amin'ny fiainana, fa mba andana velao izy anaraka an'izay mety ho destineny manina Andriamanitra aminazy. Hoento ambavaka fotsiny zanako mba ho tonga any amin'ny destineny. Za zao mba nanaraka ny tantarany Bill Gates. Bill Gates de mbola kely no efa tia mandiniky. Voateniteny ray aman-dreny fogna izy satria lasa tafiteny rery. De ny afarany tegna ny jokojokony zareo hoe ino moa zany raha ataony zazy ty. À l'âge de 7 ans Bill Gates no makagny amin'ny sous-sol nitazogna takolaka sahala amizao izy. Nieritreritry ny ray aman-dreny hoe malahelo izy sa managna problème. Rehefa nanontaniana izy de ozy hoe mandinika za papa sy maman, mandinika za. Nanomboka teo tsy nibedesiny zareo tsony fa navelany zareo nandinika. Nanomboka nomeny ray aman-dreny ny bloc-note. Nanomboka nanontaniana ino raha tianao Gates, de nanomboka teo izy no lasa. Ka ny zanakanao aza forcegna fotsiny hoe tsy maintsy hagnano lettre, aza forcegna fotsiny anao mila magnano philosophie, aza forcegna fotsiny anao tsy maintsy ingénieur, fa ndana petro amin'Andriamanitra tompo ina ny étoile napetraka anao amty zazy ty. Sahala amin'ny Julio Iglesias zay vao nitantarako anao teo, baolina ny nataony, ka tsy tagny amin'ny baolina ny mampamirapiratra anazy fa tagny amin'ny fitendregna muzika. Ka ianao zay mijery anahy io misy étoile ao anatinao, fa sao de tonga any amin'ny toerana tsy mampiredareda anazy le étoile. Zao manko revagna ny zavatra mba tadideo, raha toerana tsy maconsidéré anao mihitsy, raha toerana tsy misy olona mba magnaja anao, tsy natao anao zany toerana zany. Tadideo zany sao de anao mandeha amina sentiment misisika fô, raha vao olo tsy mila anao, raha vao olo tsy magnaja anao, raha vao toerana tsy mba magnome tomba mbidy anao, midika zany fa kontio sahala tsy misy zay toerana zay, kontio sahala tsy misy zay olo zay, fa agny amin'ny olona magnome voninahitra anao ihany no ahafahanao managna tombambidy na hoe managna valeur. Zay zao taloha de boaikely tsy de nisy nilagnanay, fa nisy ray aman-dreny ara-panany considéré anay, nanomboka ny irakirany zay ndanare magnano an'izao. Tamin'ny voalohany anao metrehatra za ty mo raha botibotin'olona, za ty moa zany raha atao fa sasaigna karaha ty fogna, namagna jiaby magnadala, nareka zany de adalainy fogna, nareka zany de manompo ny pastera, oya fa zao za vao mahita hoe arakaraka ny nanaovako andregny zavatra regny na nandratan'Andriamanitra na tongavako am'zany atao hoe pasteur Davida zany. Fa raha anao tsisy olona miconsidéré anao amin'ny toerana anankiray de mitovy amin'ny tsy misy zany anao amin'ny toerana io. De ohatran'izany raha vao na ianao zany managna famirapiratagna sahala amin'ny ahoana, na ianao managna étoile sahala amin'ny ahoana, raha tsisy olona magnome tombambidy anao tsy possible. Ary nisy fotoana nanaovako karazana fampaherezagna kely tao amin'ny TikTok. Ianao indraindray mametraka question amin'olona hoe za ohatrany tsy andefasany message mihitsy, appel na karaha tsy raisiny, za tsarinazy message taminazy. Raha vao olona zay tsy mandefa message aminao, tsy miresadresaka aminao, de efa message ho anao zany. Message ho anao fa za mandany lera tsony andiniky hoe raha misy ino, misy raha fogna akao. Ajanontsika tremony amizay fa hotoizantsika ny lesona. Ka ho anao ray aman-dreny zay manaraka ny ty fandarana tia, aza teregnany zanakao fa velao izy hoagny. Na amina asa io, na olo tokony ho vadiny io, tsy hainao nge, ianao mety vazany tokony ho vadiny zanakanao, nefa gasy ihany de fa ampy ampanakarena anazy. Nefa gasy ihany mety efa ampy alasa lavitra anazy. Fa ndraindraitsika forcetsika nambady vazaha be very Belgique agny izy vakeo. Lasagna antany hafa izy. Zay olona tokony amirapiratra, zay olona tokony ho reharehany fianakaviana, avelao izy libre comme ça. Tsy voatery zay tianao zany fa miankina amin'ny étoile. Ny ray aman-dreny ihany koa nefa de afaka mahalala na mamaky ny étoile ny zanany. Raha vakinao zao ny Genèse 49:1, Genesis toko 7:7 manomboka ny 1:1, teto Jacoba nitanisa ny étoile nireo zanany tsiraikiraiky izy amin'ny Genèse 49. Ny dadabe ihany koa na ny kakolahy afaka mamantatra étoile. Vakio ny Baiboly fa hainy Jacob hatramin'ny étoile ny Manassé sy Ephraim. Hainy
Manaseo izy de ohatran'izao, Efraim ohatran'izao. Donc azon'olona fantarina mazava tsara ny étoile. Ny an'i Jesosy sao de fantatry ny magy. Zany magy zany oa tsy mpivavaka. Ce sont de magiciens. Le mage. Donc zany olo tsy mivavaka amin'Andriamanitra zany. Fa nahita hono zareo. Niazakazaka izy nagnatona ny Herode ndray andro hoe aizaka eo izy no nateran'le mpanjakany Jiosy. Satria nahita ny kintany avy any antsinanany zay ka tonga iankoka aminy. Aiza izy nateran'le mpanjaka. Ahoana moa nafatanjareo fa mpanjaka le teraka. Tapartiran'le étoile hitany. Satria étoile n'olo tsirekireky tsy mitovy. Misy zany étoile na mpandraraha goavana. Misy étoile na olo malaza. Misy étoile na milliardaire. Misy étoile na olo intelligent. Misy étoile na mariage. Misy étoile isan-karazany. Ka ny Jesosy vao jerevany magy de ozy hoe mpanjaka ty. De niazakazaka nakany amin'ny Herode zareo nangotany. Aiza zareo nateran'le mpanjakany Jiosy. Ka azon'olona fantarina ny étoile anao. Ary azo amantarana an'izy zao ny fotoana naterahana sy après naterahana. Eo aby zany defa afaka imaginegna hoe karakory anao avant naterahana, après date de naissance, avant sy après date de naissance. Jerevigny reo zanak'olo maventy, regny lehilahy malaza, na ataontsika hoe président de la république, na pira malaza, na tsy haiko managna ny lazany manokana, ndany adiadio regny fa matetiky izy regny de nanagna problème melohany naterahana sy après naterahana. Oazaveko le izy. Nendray zany misy événement tao, na ny reniny narary mafy. Ohatra zany hoe bevokanao igny mamanao de narary mafy saka fatony. Igny tompoko tsy aretigna normal, fa igny le tsinao hoe guerre d'étoile. Na le zaza mitsy regny narary be tagnaty kibo, tao se gidragidra be natao césarienne, natao tagnaty couvert sy ny sisy. I regny zavatra sarotra isan-karazany regny, tsy sarosarotra fotsiny fa regny ny ady amin'ny resaka destiné. Tagny zany le izy no efa nisy. Ary matetiky za miteny raha vao manomboka bevoka ho hainao madamo, na atsika ramoseka manambady bevoka, aza mba diso fotoana mihitsy ianao fa ndana andeso magnano délivrance. Satria manomboka eo ny adina zaza, izy le manomboka bevoka igny. Ianao tsara nahita fa tsy miady mihitsy ny ray aman-dreny raha tsy misy zaza bevoka. Misy olona eo ndraiky izy no misaraka. Ao ny sasany vao bevokan'le zanany izy de afakasa. Ao ny sasany marary, étoile tompoko no mahatonga an'izy regny. Ny sasany ny vonogna, na lagna tankibo fa tsy afaka. Teo defa nisy bataille d'étoile. Ka niady amin'ny resaka étoile zany defa misy, na de mbola atao ankibo arany zaza anankiray. Ka tadidio fa za matetika mampianatra an'le lesona makasika an'iregny fifaninanana tagnaty kibo regny. Vao nresako izy teo, hoe misy 400 millions ny faninana. Fa raiky fogna nandresy. Tanao zany fa tagny anao nefa nisy ady. Ny création anao ny fiainan'olombelona zany de fa combat hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Fa misoran'Andriamanitra anao fanena amin'ity vidéo ty, fa Andriamanitra ampandresy anao. Andriamanitra nova ny tantaranao. Andriamanitra nomenao fahasoavana. Ianao zay manaraka an'io en direct io, raiso ny fahasoavana. Raiso ny fanany fahitam-pity, raiso ny fanasitranana, raiso ny fiarovana avy any an-danitra. Ary mitsodrano anizanizy eto mbola matory ara-panahy, ho foazin'Andriamanitra neny ara-panahinao, ho foazin'Andriamanitra ny tontolo ny fahitanao, ho foazin'Andriamanitra ny fandrenesanao, tsy ho raraka intsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny territoire misy ianao, couvrena amin'ny rano Jesosy amin'ity alina ity. Ny varotra zay ataonao, aoka ho isy fahitam-pity sy firoborobona mahagaga amin'ny anaran'i Jesosy. Toy trano le partage-tsika. Mino fa sitrako tsara mba hipartage am'ireo namatsika. Aza digno raha mba misy namanao agny avy regny identifiena izy fa mbola tsy ao izy ka niady amin'ny resaka étoile ao zany defa nisy. Ary ady riavagna ny fiainany. Fa kosa enao de mpandresy. Atsika miady fa anao mpandresy. Zany ne tsy parazarany hitanao vidéon'ny pasteur ty fa anao mpandresy anao. Ary efa ela ianao ny niady. Noho izany mila mampitombo système de combat ianao. Mba efa nisy ny tantara taminao ve zao ny fomba naterahanao. Iza daholo ny teo tamin'ny anao teraka. Taiza anao ny teraka. Neny Jesosy vao détaillé tsara fa nateraky ny Virginy izy. Ary tany Nazareta izy no teraka, tao an-tranon'omby. Nisy karazana parcours be da be. Dinio kely ny any Esau. Esau vao teraka, tonga de feno volovolo ny tagnany. Izy vao teraka. Tsy normal nga zany.
tao anaty kibo izy miralahy efa niady tamin'ny Jakoba izy. Rehefa ho teraka sao de nitazominy Jakoba teo amin'ny tongony. Aiza koa misy raha karaha zany, zaza ho teraka de le kambagna aminazy ndraiky nitazogny tongony tagnaty kibo tao. Ny tantaran'ny Lionel Messi, Lionel Messi mahay baolina be, malaza be ary mpanan-karena mihitsy izy am'izao. Ny tantaran'ny Lionel Messi zao de zaza taizana arety. Mbola kely izy de narary foana nefa jereo fa lasa meilleur joueur du monde. Noho izany mila ampivavaka tsika fa mandra-piala eto ambony tany de misy foana io combat d'étoile io. Satana tsy faly amin'ny existence-nao eto zany. Satria fantany fa namboarina mitovy amin'Andriamanitra ianao ary rahatrizay ianao de ho mpandovan'ny lanitra. Ny tantaran'ny Jakoba nge efa nivoaka taloha ny tagnan'ny Jakoba. Tagnan'ny Jakoba efa nivoaka. Ndraiky marô zaza ho teraka tagnany ndraiky mandeha aloha. Hita dery zalahy folo gidragidra be. Efa nivoaka ny tagnan'ny Jakoba. Fa niverigna ndraiky de lasa Esau niteraka voalohany. Zay natonga nge nitazominy nge tongotry Esau, magnino anao mivoaka aloha. Zany efa tragny amboka zany Jakoba nefa niady fizokina. Atragny amboka Esau nefa victime. De tiampahery anareo za. Niza anao maheno an'ity vidéo ty melony maranantsika anazy. Ka miatrika fahasarotana atao ampiterahana. Tady fa managna hoavy mamiratra ianao matoa nisy difficulté foana. Raha ianao zany zay le zaza voelikiliky, sahiragna, voasologna hely fogna mbola hely, matetiky izy io le étoile anao hitany devoly de tady éliminé ny tagny anao. I John zao raha mamaky tantaran'ny John Mpanao Batisa ianao de anjely mihitsy no nagnambara ny fahaterahany. Samson ohatran'izany anjely mihitsy. Jesosy Kristy anjely mihitsy. Ny sasany kambana tao amboka fa izy rery ny velona. Midiky zany fa misy destiné ngeza be. Mba fantatrao ny tsy nahafaty anao misy programme n'Andriamanitra maventy be ao. Ny sasany reny ny maty tampiterahana. Iregny zavatra regny tompoko ady izy regny. Satria anao misy destiné de lasa victime ny mamanao. Combat d'étoile. Vakio ny Luka 1:66. Luka 1:66. De milaza mihitsy ny Baiboly hoe o zaza manahoana re io fa ny tanan'ny tompo izy ny momba azy. Satria gidra loatra. Ny papany lasa mona. I John ne voateraka lasa mona papany. De tafiteny am'izay reo amin'ny Luka 1:66 hoe o zaza manahoana re io fa ny tanan'ny tompo izy ny momba azy. Ny reniny efa antitra loatra ka tsy tokony hiteraka antsony nefa lasa bevoka ndraiky koa Elisabeth. Inona ny tranga tao amin'ny fahaterahana. Mba jerevo tsara ny ianao, mba dinio kely, mba levolevony nanakory marina ianao tamin'ny mbola kely. Jerevony Luka 2:16-19. Luka 2:16-19. Teto misy tantaran'ny Marie. Ny an'ny Marie zao de nitadidy izany tao ampony izy, nitadidiny tsara. Reo difficulté reo de signana grande étoile. Mety nisy fotoagna anao nahilikiliky ny mpampiasa. Nisy fotoagna ianao mety nanagna problème tamin'ny vady. Mety nanagna olagna tamin'ny fahasalamana. Ireo tompoko de signana grande étoile. Managna grande étoile zany ianao io fa tsy fantatra am'izay. Androany hariva foazoko zay zavatra matory ao anatinao. Androany hariva zay rehetrarehetra maty rehetra ho velomina ary natezana nafenany devoly anao ho fantatra am'izay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ongotako hiala avy ao anaty lavaka ianao ary hoentiny eny amin'ny toera amboninahitra. Apetraka eny amin'ny toera amboninahitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy aretina mafaka mampahatra anao zany tsony. Tsy misy fisolokina afaka mandrava ny fananao zany tsony. Tsy misy etraketraky ny fahavalo afaka manilika anao tsony. Fa hipetraka amin'ny tena toeranao am'izay anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen, amen, amen. Ka ny an'ny Maria zao teo dia nitadidy zany tao ampony izy. Ka tamin'ny andro niterahan'i Jesosy nge ka feno raha mandrike. Azonareo ny vonigny daholo zaza jiaby tantanàgna teo. Feno raha mandriky. Feno faty ny tanàna. Fa velona fogna Jesosy. Zay le étoile zay. Enao ndrendray metretry io anao le voilikiliky ampiasagna tsy hainao loatra ny tianjareo ahiliky fa ny étoile ao anatinao mihitsy ny gidragidra. Tsy misy valaka am'izany koa ny an'ny Mosesy. Feno raha mandrika tamin'izy io teraka. Nalefa tagnaty rano sy ny sisy. Ka ao ambadiky ny grande étoile misy grand combat. Zany tompoko mahatonga ny tsena anao tsy mandeha io. Maventy loatra ny étoile anao. Ary mety possible koa anao mety négligenao zany hoe place na père spirituel zany.
mety negligenao zany hoe mila managna coach sy maître ianao. Omaly tamin'ny fifadikana nampianatra an'izay mba izôvo za mba ray aman-dreninao io, izôvo mba maître anao. Ny olona tsy managna maître tsy managna maîtrise. Raha anao tsy managna maître tsisy maîtrise, tsy vao maîtriser anao ny volanao, tsy vao maîtriser anao ny tokatrano, tsy vao maîtriser anao ny monde spirituel anao. Mila maître ianao, mila baba. Ary ny ray aman-dreny ara-panahy matetika dia sady coach no mentor no maître no père. Voafena ray aman-dreny ara-panahy reo. Ndresako kely omaly zay ho mahatonga anay tsy maintsy mianatra, mamaky boky, maka révélation satria nao raha ray aman-dreny ara-panahy tsy intelligent dia lasa taraiky miaraka aminao koa ny zanakanao. Mila mametraka le antsoina hoe loi d'intellect ny père spirituel. Ka eto zany dia magnatoro antsika rehetra fa tsy maintsy ho foazina ho areo zavatra matoro anatinao reo, tsy maintsy ho foazina reo. Vakeo ny baibolitsika eo amin'ny Genèse 37 9 à 11. Genèse 37 9 à 11. Mba tadidio reo tantara ny engany fiainanao sy ny fahaterahany zanakanao. Mba fantanao mo fa io zaza tezanao inge ka étoile reo zaza miara-mipetraka aminao karaha nyreny ataon'ny président république reto taloha nisy niteza tao, nisy ray aman-dreny tao, nisy mpagnampy tao, ka ny olombelona anankiray d'égal étoile. Lazaveko anao tariam-boalohany atao étoile de percée, honneur, succès, gloire. Zany anao io. Fa matoa zany izy io tsy mirehitra, na izy nisy namosavy, na izy nisy nangozona, na izy nisy nangalatra, na amin'ny toerana tsy tokony hipetrahany le étoile. Oka ny fanamasina androany ampamirapiratra ny fiainanao. Ary mbola veriko eto le boky ny tenin'Andriamanitra amin'ny boky Isaia hoe mitsangana, miazava fa tonga ny fahazavanao madamo, tonga ny fahazavanao Ramose. Andriamanitra anarina ny fiainanao io, Andriamanitra merina milona ny fidiram-bolanao, Andriamanitra hitara ary melohany amarano ka avy eo dia hitsodrano. Nizanizy ianao mila n'izany tsodrano zany androany, mingavy ianao mba hanao connexion. Ho anao zay mila n'izany tsodrano zany, ho anao zay mila n'ireo karazana vavaka manokana amin'ny ara-bola. Matetika veriko foana rehefa mampianatra hoe my name is David Blessing, nomen'Andriamanitra fahasoavana ho amin'ny fitahina. Ary androany ahitany fiainanao manokana amin'ny anarany Jesosy. Ka ho anao zay anambotra zany amin'ny famafazana, ao le numéro, misy numéro Telma ao, misy Airtel ao, misy Orange ao, vakio fotsiny amin'ny écran ao. Afaka ataonao koa manao Western Union, afaka manao Ria ianao, MoneyGram, afaka manao ndreo karazana mobile banking isan-karazany zay misy any aminao. Fa ivavaka rehefa avy eo. Nizanizy ianao nangalarin'olona ny étoile anao, didiko averina amin'ny laune zany. Nizanizy ianao nisy namosavy tamin'ny resaka tokatrano, didiko rava zany fanany famosaviany zany. Ary ambarako eto fa nul et sans effet, nul et sans effet, nul et sans effet, in the mighty name of Jesus. Tsodrano anao ho ambinina amin'ny ara-bola amizay anao manomboka eto. Oka mba ho hitan'ny vola amizay ny adresinao. Oka mba hiverina anagna tokatrano miadagna sy milamina ianao amin'ny anarany Jesosy. Nizanizy ianao tratra ny fanilikiliana, didiko asorina aminao zany fanilikiliana zany, hosoloana ny fahitam-pity, hosoloana ny fahitam-pity, raiso ny fahitam-pity raiso ny fiovampiainana, raiso ny fanafahana, amin'ny ariva ity manafaka anao amin'ny anarany Jesosy. Kero mababasoka le mopaze kandele bosha. Prazkendo la boshika da bande. Reo zavatra miafina anatin'ny kibo, anatin'ny tsinay, didiko mivoaka am'izao fotoana zao. Reo fanany rana rehetra tsy ambinina ary tsy mahazo manafika ianao tsony. Andriamanitra nihitahy ianao, Andriamanitra natsara ny fiainanao, Andriamanitra merina milona no avonao. Ary nizaniza nangalatra ny étoile io, didiko miverina aminao izy dia zao. Averina amin'ny anaran'i Jesosy, averina amin'ny anaran'i Jesosy. Oka iverina aminao ny anjara voatendrinao. Nizaniza vadinao lasa nangalarin'olona, tononoko amin'ity ariva ity, tsy ho tafandrimandry agny izy fa hitady anareo mianakavy. Iverina amin'ny tokatrano, averina amin'ny laona zay tianao iverina, ary ho alamina zay tianao alamina amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny maha-olo-pahasoavana anahy no anonako teny fa ho tahina ianao, ho isy fitahina tsy ampoizina hitranga aminao io, ho isy famatsiana ara-bola hirotsaka amin'ny fiainanao, ho gaga ianao fa ho isy vola tonga ho azy any amin'ny comptenao any, na amin'ny telefôny io na any amin'ny banky. Naizanaiza misy sehatra hitadiavanao ara-bola, tononoko ny fahitam-pity am'izay sehatra zay, tononoko ny hafainganam-pandeha am'izay sehatra zay. Oka ho isy fahasoavana
fahasoavan'Andriamanitra amangy ny tokantranonao, aoka ho isy fahasoavan'Andriamanitra amangy ny fiainanao, anomenao era ra-panany e Jehova, ary tsy ho azo resena itsony ianao, tsy ho azo ravana itsony ianao. Apetrao ambony lohanao ny tananao, fa am'izao fotoana zao Andriamanitra amangy ianao, am'izao fotoana zao Andriamanitra hikasika ny fiainanao, am'izao fotoana zao Andriamanitra hitahy ianao, raiso ny fitahina, raiso ny fitahina. My name is David Blessing, amin'ny anaran'i Jesosy votsorako anao ny famatsina rabola, votsorako anao le hery mahavory arena, sambory zany, aroka ho lovanao zany manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Kroba zindalabagabosha lika magiboseka rontoloboseka ndabaya. Nazovy mitahiry ny agnaranao agny amin'ny moasy, mety efa nandefa ny agnaranao agny amin'ny fasana, nansarinao, ambarako fa tsy ambinina zay fanany famosaviana zay, ambarako fa tsy mandaitra aminao tsony zany, ambarako eto fa asa maty ny asan'ny devoly, ny programan'ny satana rehetra rava tsy ambinina ho anao zany. Raiso ny fitahin'Andriamanitra, raiso ny tsodrano, fa atory tsara ianao androany hariva, ary manomboka ho hitany masonao fa misy zavatra miverina amin'ny loniny. Mosigna fantarinao fa miverina amin'ny loniny io, ho isy olona tsy ampoizinao hiantso anao, ho isy olona tsy ampoizinao hitady anao, ho isy olona tsy ampoizinao hiavana aminao, ho isy olona tsy ampoizinao hiara hiasa aminao, ary ho lafo, tsofoko rano ho lafo zavatra midinao io, tsofoko rano andray vola be am'izay nareo menakavy, ho isy miliara hiditra amin'ny kontinao, ho isy zavatra amidinao elabe tsy lafo, didiko ho lafo am'izay. Raiso sambory zany fa anao zany, enao zay fa elabe tsy mety anasa, ahita asa am'izay anao ary voantso hiasa. Raiso ny fahasoavana, raiso ny fahasoavana, raiso ny fahasoavana ho amin'ny fitahina. Votsorako antsika rehetra zany ty hariva ity amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ianao zay olo zay miazakazaha mamafaza ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, rombay sambory amin'ny alana connexion zany, reo ny fanaovantsika fanatitra, reo fa nalefako anao reo raha sitrakao, raha renao fa ho anao zay message zay, tsy manery zay tompoko tsy magnano forcé, ary tsy tadiavanay tambiny aminao kory anaovanay n'ty vidéo ty, fa mampirisika anao zay lina resy lahatra ndo hifanohana. Tahin'Andriamanitra tsika rehetra zay nanaraka ny vidéo azadino atrany mipartage ho an'ny vidéo tsika, naizanaiza misy anao ny herin'Andriamanitra mangy anao, ny osotr'Andriamanitra meno anao. Azadino rehefa lahadiny andro amin'ny 9 ora maraina amin'ny premier culte, amin'ny 7 ora ny deuxième culte, amin'ny ora sasany troisième culte. Le premier culte ao ambolo madinika avy afaran'ny coopérative Trans Express, le misy bus mitatitra mamempona ndray avy ambolo madinika mankany amin'ny méga église jusqu'à amin'ny 6 zany eo misy fiara mitatitra. De azadino mitondra vilia sotro fa hiara isakafo tsika rapitso. De ny troisième culte moa zany amin'ny ora sasany, de rehefa mirava avy eo misy fiara koa mitatitra mamempona miverina mankany amin'ny ville. Reo ny numéro téléphone ho anao zay te hifandray, reo ny numéro téléphone anao zay tia mafy. Andriamanitra ne hitahy anao, Andriamanitra ne amenao fiadanana, Andriamanitra ne anasitrana ny marary rehetra, ary aoka ho velombelona anao am'ty androany tia, ny tompo ne hitantana sy hitahy atsika rehetrarehetra. Ka ho zay hoe manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed.